Ravana malala, tombotsoa lehibe ho antsika indray no tafaraka eto amin'izao fandarana izao. Ankasitrahako indrindra ianao amin'izany ary faly indrindra raha afaka miaraka aminao indray eto amin'ity fandarana ity. Izy andamina ny lalanao. Ndao hivavaka indray isika mialohan'ny hanokafantsika ny soratra masina. Andriamanitro Rainay any an-danitra, sotranao izahay no ny teninao izay mampianatra, izay manitsy, izay diso, nitaiza amin'ny fahamarinana, mamelombelona ny fo mampananay. Ankehitriny ary dia maniry indray izahay Andriamanitro azo taridalana avy aminao, azo fampaherezana avy amin'ny soratra masina, dia angatanay ianao hiteny aminay. Angatanay ianao hamela ny elokay rehetra, angatanay manokana ianao mba hanositra ny molotro sy hanomana ny fonay tsirairay avy, mba ho vonina indray ny teninao. Tononona amin'ny anaran'i Kristy nivavaka. Amen. Ravana malala, ohabolana toko 7, dia ny 5, 5 sy 9. Io ilay toko 9 fototra averintsika vakina indray amin'ny anaran'i Jesosy. Matokia an Jehova amin'ny fonao rehetra, fa aza miankina amin'ny fahalalanao, maneke azy amin'ny alehanao rehetra, fa izy andamina ny lalanao. Matokia an Jehova amin'ny fonao rehetra, fa izy andamina ny lalanao. Eto ianao dia asaiko manokana mba anaraka an'ireo fandarana efa nisy tany aloha, ny amin'ny lohahevitra io, raha tsy mbola renao ilay izy, fa azonao atao eo ambany fahasoavan'Andriamanitra ny tady anao izay ahitanana izany. Fa androantsika dia resaka n'ilay hoe matokia azy amin'ny fonao rehetra, fa izy andamina ny lalanao. Matoky an Jehova amin'ny fonao rehetra. Ny mpaminany Jeremia dia nampitondrain'Andriamanitra hiraka 4 manokana. Hovakitsika ny eo amin'ny Jeremia toko 17, tokony Jeremia toko 17 dia ny 9, 7. 9, 7 sy 9 azafady. 9, 7 sy 9. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ho tahiana izay olona matoky an Jehova, dia izay manana an Jehova ho tokony. Fa ho toy ny azo ambolena eo amoron-drano izy, izay mamaky eo anilan'ny rano mandeha, ka tsy atahotra na dia avy aza ny henandro, sady ho maitso ny raviny, ka tsy hanahy izy na dia miantona aza ny andro, fa tsy hitsahatra ny famony. Eto ny soratra masina dia mampitaha ny olona anankiray izay matoky an Jehova ho toy ny hazo anankiray izay maniry eo amoron'ny rano mandeha, tsy eo amoron'ny rano izay miandrona, tsy eo amoron'ny rano izay tsisy mamoaka ohatran'ny ranomasina maty, fa rano mandeha, misolosolo foana ilay rano. Dia izy hoe zany hazo zany na dia avy aza ny hainandro, ka miantona ny andro, tsisy orana milatsaka mihitsy, fa hainandro foana ny mitohy lavabe. Dia izy hoe maitso mandrakariva ny raviny, tsy hitsahatra ny famony. Tamin'iny taona 424 iny tsika dia nandalo fanandramana ohatran'izany teto amin'ny toerana misy antsika, teto Madagasikara mihitsy. Tonga ny vanim-potoana tokony hirotsahan'ny orana, tsisy ny orana, tsisy, nazara fa misy kely fotsiny. Tonga ny septambra, tonga ny oktobra, tsisy ny orana, novambra, tsisy ny orana, desambra, mbola tsisy ny orana, nazara fa misy kely fotsiny. Dia tonga dia voajerena fotsiny ny zava-maniry rehetra, dia efa fantatra fa miantona ny andro. Ny renirano aza moa, renirano lehibe ohatra ny renirano ny Kopa sy ny toy izany, maina tanteraka, tena maina. Dia izao no voalazan'ny soratra masina. Na dia miantona aza ny andro, na dia migaingaina aza ny masoandro, izay olona matoky an Jehova dia ohatry ny hazo anankiray eo amoron'ny rano mandeha, maitso mandrakariva izy ary tsy mitsahatra ny famony. Ravaka malala, ho tahiana izay olona matoky an Jehova.
mba fanarinao ve mba ho isany zany vondron'olona zany ilay olona matoky an Jehova ka de maitso mandraka riva na inona zavatra miseho. Fa raha izany no izy, baiboly mantsy de tonga de manao torohevitra mivantana mihitsy hoe matoky an Jehova mifonao rehetra. De ahoana ny toyny? Fa izy andamina ny lalanao. Engane itsika mba ho isan'ireo olona zay ho tahina ka de matoky an Jehova. Matoky an Jehova de izy no andamina ny lalantsika. Ny Salamo 420 de manamafy an'izany eo amin'ny 2:12. Salamo 420 de ny 2:12. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Jehova tompony maro, sambatra zay olona matoky anao. Mpanoratra ny Salamo eto de niaina fanandramana kanto de kanto ary dia namoaka n'izany mihitsy, zany aingam-panahy zany hoe Andriamanitro, sambatra ny olona zay matoky anao. Ravaka malala. Ianao io fikasan'Andriamanitra ao anao mba ahafahany mandamina ny lalanao, dia ilaina ianao mba ho isan'ny olona zay matoky azy. Sambatra ny olona zay matoky an Jehova. Matoky an Jehova mifonao rehetra, fa izy andamina ny lalanao. Ninona zavatra miseho? Zany no mahatonga ny tenin'ny soratra masina ny andininy sasany hoe aza miherikerika foana fa ianarony matoky an Jehova. Zany ingeny heviny, aza miherikerika, mitebiteby, mitaintaina, sahiran-tsaina. Fa zao matoky an Jehova mifonao rehetra, fa izy handamina ny lalanao. De mbola fanambarana mitovy amin'izay ihany ny ao amin'ny Salamo 2:30 de ny 2:10. Salamo 2:30 de ny 2:10. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Be ny fanaintaina ny ratsy fanahy, fa zay matoky an Jehova kosa de hodidinin'ny famindrampo. Ny olona zay matoky an Jehova de hodidinin'ny famindrampo. Efa niresaka tsika tamin'ny fandarana tany aloha hoe ny olona zay mandeha amin'io lalakale itarihan'Andriamanitra io, raha sanatria aza mbola lavo, de misy anjely manarina azy. De mbola misy ny famindrapon'Andriamanitra. Le famindrapon'Andriamanitra manao hoe zanako, tsy maninona fa diso ianao, lavo ianao, fa zao areniko ianao, tantanako indray, ndao tsika anohy lay lalakale atsika. Zay le hoe hodidinin'ny famindrampo. Zay matoky an Jehova kosa de hodidinin'ny famindrampo. Ny famindrapon'Andriamanitra tsy manao hoe satria ny adalanao no nampianjeranao teo de avelao anao eo, fa mamindra fo Andriamanitra. Raisiny ohatran'ny tsy nisy izany sarona ny famindrampo, hodidinin'ny famindrampo. Ravaka malala, zany no fanambaran'ny soratra masina. Ilaitsika ny matoky an'Andriamanitra. Aoka mba ho an'Andriamanitra irery ny fitokisantsika, satria le Jeremia 7:10 vakitsika teo, tsy ny vakitsika ny 5:5, fa ny 5:7 fotsiny vakitsika teo. Le 5:7 hoe ho tahina zay olona matoky an Jehova, de zay manana ny Jehova ho tokony fa ho toy ny hazo ambolena eo amoron-drano izy. Fa ny 5:5 sy 9 de zao ny voalaza hoe izao ny lazain'i Jehova, ho voaozina zay olona matoky olona sy manao nofo sandriny ka miala am Jehova ny fony, fa ho tahaka ny olona mahantra any an-tany. Hay izy ka tsy mba hita na dia avy aza ny soa, fa onona any amin'ny tany karakaina any anefitra, de any amin'ny tany sira zay tsy honenana. Ravaka malala, ho voaozina zay olona matoky an Jehova. Zay no mahatonga ny soratra masina milaza hoe matoky an Jehova mifonao rehetra, zany hoe tsy mizarazara, fa an Jehova daholo ny fitokisanao, apetraka ao manontolo eo aminy ny fitokisanao. Fa zay olona matoky olona, marobe ny olona matoky ny tenany, marobe koa ny olona matoky olon-kafa. Ravaka malala.
raha misamboaravoara ny fiainanao, matoky azy amin'ny fonao rehetra fa izy andamina ny lalanao. Tonga ny aretina zay tena tsy hitantsony zay ho raisina, aretina tampoka, aretina efa mafy, efa natao daholo ny fitsaboana rehetra, matoky an' Jehovah amin'ny fonao rehetra. Aza matoky dokotera, amin'Andriamanitra no tokony ametrahanao ny fitokisana. Dokotera dia fitaovana ampiasain'Andriamanitra eo am-pelantanany, ka tsy ny dokotera no tokony hitokisantsika. Matoky azy amin'ny fonao rehetra fa ho tahiana zay olona matoky an' Jehovah. Mametraha ny fitokisanao raha sendra misy ny tsy fandriam-pahalemana, aza matoky hoe ny tontonko ane général na izay mety olona ambony, mpitondra fanjakana sy ny sisa, ho voaozona zay olona matoky olona ka miala am' Jehovah ny fony, fikiro Jehovah, matoky ho tahiana zay olona matoky an' Jehovah, dia izy no andamina ny lalanao. Be dia be ny trangan-javatra mety iseho eo amin'ny fiainana, asa mety misy raha-pitsarana tsy maintsy hatrehanao ny amin'ny tribonaly, aza matoky olona ka hoe izahay ange efa manana ny ranona hiaro anay, ho voaozona zay olona matoky olona. Eo amin'ny savorivory, eo amin'ny fiainana ara-panahy, ao amin'ny fiangonana na amin'ny fiainanao manokana, ara-panahinao manokana, aza mametraka ny fitokisanao amin'ny olombelona, mpitondra fivavahana, tsia ho voaozona zay olona matoky olona. Andriamanitra ampiasa olona hanampy anao arak'izay fandaminana ataony, fa ny fitokisanao matoky azy amin'ny fonao rehetra, fa izy andamina ny lalanao. Raha verenantsika vakina ilay andinin'ny fototra, ohabolina toko 7, andinin'ny 5 sy 6. Vakintsika indray mandeha amin'ny anaran'i Jesosy. Matoky an' Jehovah amin'ny fonao rehetra, fa aza miankina amin'ny fahalalanao, maneky azy amin'ny alenao rehetra, fa izy andamina ny lalanao. Aza miankina amin'ny fahalalanao sy ny habeny sainao. Be dia be ny zavatra tsy voafihan'olombelona eto amin'ity fiainana ity, ary raha ny tena marina aza tsisy mihitsy, tsisy ninninna haitsika. Hoy Jesosy hoe raha misaraka amiko ianareo, tsy mahay manao na inona na inona. Raha afaka malala, andao hoentsika mibavaka izay, mba hahatonga antsika ho isan'ireo olona matoky azy amin'ny fotsika rehetra, fa ho tahiana izay olona matoky azy. Manana an' Jehovah ho tokony sambatra izay olona matoky azy. Hivavaka isika tompoko. Andriamanitro, sotranao izay no ny teninao, izay mananatra anay amin'ny fomba mivantana mihitsy fa ilainay ny matoky anao amin'ny fonay rehetra. Andriamanitro, ampio izay mba hoendry, ampio izay mba tsy hanana fo mizarazara, ampio izay mba tsy hametraka ny fitokisanay amin'ny zavatra hafa, fa aminao rery ihany. Ianao ilay Andriamanitray no efa mananatra anay ny amin'izany, dia engany mba hanaraka an'izany toro hevitrao izany izahay. Engany izay Andriamanitro mba ho isan'ilay hoe Jehovah tompony maro, sambatra izay olona matoky anao, mba ho isan'ireo izay tena matoky anao anay izahay. Mba tahako ianao mba hitahy manokana ny mpiaino rehetra izay manaraka an'izao fandarana izao, ampianaranay ny tena matoky anao, dia mitombo isan'andro isan'andro amin'izany fahaizana matoky anao izany. Nivavaka dia tononona isangatanay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.